Manomboka eto isika dia hiresaka mahakasika ny baolina lavalava satria dia niditra tamin'ny andro faharoa tetsy amin'ny kianja Mahamasina itolakandro io ny fiadinan'ny amboarany ranomasimbe indiana ho an'ny ekipa tompondaka taranja baolina lavalava na ny rugby top 6 aroi izay no fiantsonana ity fifaninanana ity tamin'izany ary no nanamotsana ny ekipa ny Kosfa avy eto Madagasikara ny ekipa voafantin'ny Mayotte tamin'ny isa mavesatra 17-7 azo lazaina ho tsara fanombohana araka izany ny solitena malagasy satria raha tsy aivina dia nomotsany ny ekipa ny FTM Manjakaray tamin'ny isa 17-3 ihany koa ny ekipa ny Highlanders Blues avy any Maurice ny sabotsy lasa teo tany Maurice moa nanaovana ity lalao ity hofitintsika ao anatin'ny minitra vitsivitsy ny zavantranga teny Mahamasina. Nomotsany ny ekipa ny Kosfa avy eto Madagasikara tamin'ny isa 17-7 ny ekipa voafantin'ny Mayotte itolakandro tetsy amin'ny kianja Mahamasina nandritra ny andro faharoa ny fiadinan'ny amboarany ranomasimbe indiana ho an'ny ekipa tompondaka taranja rugby na ny top 6 aroi. Vanzo, maloha. Vao nanomboka 2 minitra ny lalao dia efa natonga ese tamin'ny alalan-draherin'ny miaramila narak'izay dia mbola natonga baolina nety tanana roa hafa indray izy ireo tao anatin'ny 10 minitra voalohany teo am-pialana sasatra dia efa nitarika tamin'ny isa 7-7 ny solitena malagasy. Nandritra ny fizara-potoana faharoa dia niezaka napiditra ireo mpilalao mpiandry toerana ao amin'ny Kosfa. Somary nahazo aina kely noho izany ireto mpilalao avy any Mayotte ireto tany amin'ny minitra 15 ary dia nahatonga ny ese tokana ho azy ireo ny vahiny. Ok, mety zany. Anjakan'ny Kosfa hatramin'ny farany ity lalao ity tetsaka ilan'izay dia hita mbola vao mianatra rugby ihany ry zareo avy any Mayotte azo lazaina ho tsara fanombohana avokoa araka izany ny solitena malagasy amin'ity fifaninanana aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana ity
Saivina tokoa mantsy fa nomontsan'ny FTM Manjakaray tamin'isa 7-23 ihany koa ny Highlanders Blues avy any Maurice tao an-taniny ny alahady 18 martsa lasa teo. Itoka hiditra amin'ny andro fahatelo ny alahady voalohan'ny volana aprilo avy zao moa ity fifaninanana ity etsy mikanja Mahamasina. Amin'izany no andaisan'ny Kosfa ny ekipan'ny Saint-Paul avatsy La Réunion. Eo ihany koa ny fihaonana eo amin'ny FTM sy ny 15 étancelé avy any La Réunion ihany. Anarak'izay dia andray ny lalao miverina ikatroany amin'ny Highlanders Blues avatsy Maurice ny FTM etsy mikanja Mahamasina ny 7 aprilo avy zao raha andeha hanafika any Mayotte kosa ny Kosfa ny 14 aprily. Amarana ny dinga amin'ny fifanitsanana ny fandehanan'ny solitena malagasy roa any La Réunion hiatrika ny lalao miverina ny 20 aprily. Marihana fa ny 20 aprilo avy zao no ahafantarana ny ekipa Ibatana Amboara any La Réunion. Ny ekipa voalohany isam-bondrona no ifandona eo amin'izany famaranana izany. Na izany aza dia ho any toerana avokoa ireo ekipa efatra ambiny hanao ny lalao fiaditoerana.